eto amin'ny GBP fianarantsoa izay mandritry ny semaine manatanteraka ny asa fitorenany filazany tsara manomboka tamin'ny masinainy rehefa amin'ny sabotsy maro dia maro tokoa ny olona manatrika izany hifaranana amin'ny question réponse eo amin'ny sabotsy iny zay fa mangetrany hatrany tompo amin'ny alalan'izao asa fitsidiana ny fianarantsoa izao raka ity logo hitantsika ity efa tamin'ny 1985 zany safana GBP ity fianarantsoa hitantsika tsara zany rehefa naharitra ihany izy ary misaotra ny tompo fa tafajoro ary mamangy tokoa ny tompo mandritra izao fotoana izao indray sady fanamariana izany taona zany Sokanao zay tompo nohony amin'ny taridalina rehetra zay lesinay fitoeram-bahaolobela ihany koa ny amin'ny fiainana andavanandro. Sokafy misy ny olona rehetra ny amin'ny afaka ikiray mba tsisy ho diso anjara zay rehetra manatrika sy mieny ity fotoana ity. Ary feno ny herinao amiko amin'ny anaran'i Jesosy no entana izany. Dia Andriamanitra zay sika mbola amaraparana ny fotoana tokoa. Androany ihany koa lohatenitsika dia le aton'ny Efesiana. Dia hoe Efesiana 2:1 andily faharoa folo. Mba tsy ho zara zay intsony isika ka hailagilana sy ampitaolomboleny livitry ny fampianarana samihafa rehetra amin'ny saipetsy ataon'ny olona sy ny firenena atanteraka ny hevitry ny famitana. Ny zavatra hitaritako antsika atoany ny fiainana kristianina ny fivavahana kristianina ngamba raha maromaro dia fivavahana iaina. Amara foana le hoe fivavahana filazantsara fiainana. Misy teny ao anatiny hoe aina. Arao tsara fampiarahana sy tolalina tekoao zao fa amina fivavahana fiainana ny fivavahana kristianina dia miaina fivavahana velona zany fivavahana miroso hatrany amin'ny dingana sy ny fivavahana kristianina zany ary eo indrindra ny avana ny tena mahatonga ny fivavahana maro rehefa lasa ny fotoana dia iny fa na tazona foana le fivavahana taloha efa namonazana taloha dia mbola iny foana fa ny fivavahana kristianina rehefa fivavahana iaina roso hatraretraretrany amin'ny dingana. Ato anatin'ny baiboly dia misy dingana mazava tsara zay ambarany tena Andriamanitra fa miankina amin'izany mihitsy ny tanjam-panahintsika sy ny ananatsika faharetana eo amin'izany hoe fiainana kristianina zany. Ny baiboly dia tena mamaritra tsara dingana vitsivitsy. Dingana voalohany indrindra dia ny hoe fahaterahana. Tsy afaka hitombo mihitsy ianao na hikisaka ianao tete tsy ho zaza ntsony fa miroso amin'ny falebiazana fa be dia be mihitsy ny olona te-tombo kanefa tsy terana koa. Tsy maintsy miditra anao amin'ny atao hoe fahaterahana ianao, tsy maintsy mahatsiaro tena zany ianao fa teraka aloha zay fa afaka tombo. Fa aliny fitomboana eo tsy miankina mihitsy amin'ny hoe efa elabeaty eo fivavahana na za efa zao ny anjara-toerako any anatin'ny fiangonana sisy sy miankina amin'ny araikitra atao io
tsy miankina koa amin'ny fahelana io fa tena tem-panahy teraka aloha ao anatin'ny baiboly amin'ny filazantsarana Jaona toko fahatelo andimy fahatelo sy ny fahadimy dia mazava tsara mihitsy raha tsy ateraka indray anareo dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra ary tsy mahazo meditra ny fanjakana fahaterana indray Nicodemus dia tena farina izy tamin'io dia ao anaray zany nateraka zany kanefa tsy maintsy meditra amin'izany izy nateraka zany misy olona havozona le ao anatin'ilay maha-olona izy ilay fahaterana indray io no manome ny fiainam-baovao ao Kristy. Ny olona nateraka indray zany dia tsy maintsy olom-baovao ao amin'ny Kristy. Zay mahafantarina fahateraka izy. Efa lasa ny zavatra taloha izy ten'Andriamanitra iny tonga vaovao reo. Mila mahatsara izany mihitsy tsika hoe efa tena olom-baovao ao amin'ny Kristy hoe olona efa teraka tena. Tamin'ny andron'i Jesosy dia zay Nicodemus mpampianatra fa tsy mahalala io zay ten'Andriamanitra ateraky ny rano sy ny fanahy. Ny tenin'Andriamanitra sy ny fanahy masina zany no mahatonga ny olona ao anatin'ny hita zany hoe fahaterana iray miova ny fomba fiaina. Ny olona raha mbola any kiboneniny a dia zay sakafon-dreny hoany. Fa rehefa mivoaka izy tonga zazakely amin'izay miova amin'izay fivelomana tsy manodidina azy ary sakafo hoany. Dia mitovy amin'izany mihitsy ny olona teraka rehefa miova ianao ka nateraka ilay ao amin'ny Kristy dia miova mihitsy ny fomba fiainanao. Tsy ilay fomba fiainanao tany jetrisa intsony no fiainanao rehefa nateraka ianao. Tsy rehefa anao teo aloha intsony fa raha mbola le teo ihany teo zay lakolosy zay tsy mbola teraka ianao zay. Ary tsy mbola afaka hitombo mihitsy ianao ny zavatra ken'Andriamanitra dia tsy maintsy miala amin'izany misy digana tsy maintsy atao. Mamaritra tsara mihitsy ao baiboly any. Androany tena tiako ampiaraka aminareo dia tokony hamantatra tsika hoe efa teraka viavy zahoako. Satria rehefa avy eo tsy maintsy miroso amin'izay hoe fahazazana. Tena varaka hoe tsy zaka intsony. Rehefa teraka dia miroso amin'izay makany ny fahazazana ara-panahy ao anaty baiboly tena mamaritra tsara zany. Ny Korintiana voalohany toko fahatelo andiny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra dia milaza tsara fa misy zaza ara-panahy no atao hoe zaza ara-panahy raha ny marina dia hoe kristianina ara-nofo misy izy voalaza ny Korintiana voalohany ara-nofo. Ny olona zany a raha mbola tsy mieritreritra fa zavatra materiely zay no atao hoe zaza ara-panahy. Rehefa tonga izy dia zao mifanaky izy namitra materielina foana manaky azy materielina foana mbola ao anatin'ny fahazazana. Ary le Korintiana voalohany toko fahatelo ana zao mbola marina mbola milaza endriky fahazazana ihany zay any Paoly zay any raha mbola anao milaza hoe zay protestant zay katolika zay LGBT zay zany mbola zaza ianao. Raha mbola le zay le fitonana ihany tena izy ny aneny tena marina na mpitondra fivavahana zay anao zany no ataonao zaza ara-panahy ara-nofo zany. Zero tsara Korintiana voalohany toko fahatelo milaza zay dia mitovy amin'ny amintsika hoe zay fiangonana zao zay fiangonana zao zay azao zay le zao mitovy amin'izany ka na iza mbola manana zay foto saina zay a dia mbola tsona hoe zaza ara-panahy izy. Ny zavatra tena olona aleavana dia zao anankiray mbola tsy nateraka anankiray mbola fahazazana dia efa manompon'Andriamanitra zany. Ny zaza tsy mbola manompon'Andriamanitra ny olona mbola tsy teraka tsy mahazo manompon'Andriamanitra amin'izao fotoana zao manko dia hoe manompoa tompo e amporisena manompoa tompo e manompoa tompo dehibe manao adana betsaka rehefa manao asan'Andriamanitra ny fitondratena tsy milamina tsy mahitsy trony ny zavatra atao tsy manome an'ilay tena endriky tena maro tena hoana
dia merusak fasa le fasa sama iresaka aminao inona moa lo hoe zaza ara-panahy arefa dia fafaritako tsara ny olona raha mbola zaza ara-panahy eo matano azy dia ny olona zay miazy ny mahafinaritra zaza ara-panahy rehefa mitena manoatra ny mpanaisintsika aleloia ahiny sika rehetra aleloia fa rehefa manomboka amin'izay le manratsandratsany rehefa lany sabatra ny zaza ara-panahy zany mety aminy sy ny ilainy dia le fanetaentana fanetaentana reny aminy ny zaza ara-panahy reny no mahafinaritra azy raha marina dia hoe le teny fampireza le teny fampanantenana le teny pitiavana zany any no mahafinaritra azy ka raha vo tsy miteniteny zany no tsy manao amenina mihitsy izy tsy manao amenina mihitsy izy okomona mara mora fantatra foana ny zaza ara-panahy rehefa mitenao misy resaka miracle zany dia orakora tao fa rehefa manomboka amin'izay tonga amin'izay mifankatsara tsy maintsy ity lalana alianao tsy maintsy miala ny tenao tsy maintsy akoza anao dia fa entiny no fantarananao zany fa zaza ara-panahy ianao dia le mahafinaritra le teny fampinorana rehetra tsisy malaza reny no hoe ronom-panahy sotro ronono foana ozy ny ten'Andriamanitra ronom-panahy ny tenanareo ary ny akabeazan'ny Kristy dia le ronono anka raha vao fandondona amin'ny zavatra saka dia reny faneraka reny fa kivikivy reny zay mila fantaritsika tsara mihitsy aloany a mila mamantaritsika hoe izatino aiza ny toerana misy ahy efa tiraka avy ao mbola anatin'ny fahasazana avy ao fa ekina ny fiainam-pandresena sy ny fiainam-paharetana politika zao ozy nitsotramasy reo tsy zaza intsony amin'ny zofotona zao le amana be dia be fampianarana dia reo tsara antamboliny fampianarana ozy zay hoentiny saipetsy misy saipetsy iny ramana olona tonga fivavahana misy saipetsy ny olona tonga fivavahana mba azahoana klira ataony foana matsaratsara le teny zao dia voahodina zay olo zao fananana atsika zao zay moa tonga hoe atamboly reny dia rehefa vonara zay rehefa misy vahiny ray avana misy mirakla be ona ry amin'ny stady ary lasa arina eo tena misy mamaola arinay arina eo tena misy manapaka ozo lasa mitray tsika tolo zany e atamboleny fampianarana zany no atao hoe areo ny zaza dia zany raha ianao le karaza le filafilafengolana tratra le publicité mahery zaza ara-panahy hoe raha tratra ndraiky ianao zara manatra am'izay be dia be ny mitolofaza tsara teko Madagasikara reny tsy mbola nanaty reny anaty kilasy io izy ireo hoe notenga tsy mamantatra tsara mamantatra ilantanina tsika dia reo hoe tsy zaza intsony fa tsy ho zaza intsony nanoho tena naroamaty be lehibe tsy maintsy miala am'izany fahazazany zany ianao eo fa atoloko anareo tsara hoe rehefa teraka iananao misy dingana am'izay midingan'ny fahazazana dia dingan'ny fanorenana dingan'ny fanorenana dingan'ny fahazazana ary ao anaty dingan'ny fahazazana ianao ny zavatra ataonao dia zao ny makatò zay amariny ten'Andriamanitra tsy misy hoe fanahoana fa rehefa miteny ny ten'Andriamanitra hoe avoay ny demonia tsy avoay zany vo debutany kakamisy zany ten'Andriamanitra debutany mpianatra ny taona tolo kely taona le mpianatra mbola stagiaire ataony fampianatera o Jesosy amika toko fafolo mandeha tsy roro ihany fa mandeha besaka fa matany beresaka roro ihany mandeha dia zao nataonareo afay demonia tsy tany malala atsakano ma dia avelareo tsy reo maty mety tsika nefa voiloany fafolo zaza ara-panahy manao fanorenana mandana alaivo ny zana-briky nefa an'olona alaivo le briky sy ny zanany an'olona eo a voleokoke akato avy ny
fanorenana dia zao fakatoavana teny Jesosy. Tsy mila mamelaka fa efa mazara soletona zao efa teny toka raha teny izy tao avitseny raha avitseny izy mbola be resaka efa ela be tika tsy mety avitsay fanorenana rehefa raha mbola nateraka nareo mana akatoavy aprisika nareo mihitsy akely matimarika ny zao ebakikony ny mbovolana mananatsy io hitombolao ary ny filazatsara matimarika ny zao dia misy fampianarana ozy izy hoe omeo dia manomezosy dia omeo misy mameno ny tena misy makara zany lamba eo azy koa fitafiny zavatra tsy araky mieritrerito akatoavy fotsiny tena fa za matega fa ahoana zany tsy zany ny fanolorana rehefa ary ny fahazazana dia fotoana ny fakatoavy no afantarana anao fa tena nateraka anray marina anao tena tafiditra ny fahazazana anao dia tsarotsaro maro misy otra somarika mitsipika kely misy famantarana meny tomponao raha ohatra ka tena nateraka anao marika toerana to dia za tena fiteny samona izy andray menarana izy dia fotsaro mafata moka demony misy tanina marano zany nafatarana raha tena ny vafo mamy anao raha manaraka fafatao za mbola nianatra zao manaraka ny mino fizy atao hoe zao manaraka ny nianatra te zao nianatra rotory zao manaraka ny mino dingany fanorenana ao aflatra misy natao tira anankiray le taizara-pala katako izany fa tezay trano zay fa masakaray tao izy efa aminandeha ao izy alatosaka zao eo mety tamoromorona taolona tadikara vao nanomboloko izy tamio tamoromorona taolo izy dia ina izy tininy ty hay misy olona trananano be atseko taolo ny zava-maitso tseko ny zava-maitso tsy mety ny zany tonga zay le raha kerataratanatiny loko hoe ahoaka dia koa amin'ny namana Jesosy ny demony voaka tsapaka zay io zay hoe fainao izy zay fotsiny natao kozy izy naraka zay mino izy famatara fanorenana efa teraka ianao a mitona fahazana akatoavy misy marary veo tokantrano ametra tana marary izy dia misitandreny aza mitady olona lavitra be marary ety ane lavitra ty efatyany marary manapatokany le olona nefa ianao efa nomeny toka misy famantarana fanorenana petako tsara tsy maintsy miditra n'izany ianao raha tetona alo tsara eo tam'zay manaraka to fa anatin'ny fanorenana tokoa zay dia misy ray mandeha ara-pana zay zay tena nitezanay efa marary izy le pefrezopera kanisa tena rao misy problème makanisa tena marary tongany foa zay tsy marary dia tongany fa rehefa nadingy ty baiboly ty aho ino koa nakanataky sy makany nefa ty baiboly ty tao penatrana na raha mizanaky eo tiany tao many izy raisina ny tena lemanitry ao anatin'le volatona trano amita tanana marary dia sika nametra tanana dolo zay rehetra rehetra sira tena tafona dia tsy toy zay tany makatsy misy problema tsy nareo tsy tatota misy problema to fahitanay ny lalana ty baiboly ty misy fanorenana zay nomeny tomponao ty fa aza mitady zavatra lavitra aza mitady olona mihitsy zana mihitsy la mamaporisika saka le vao manoka anao dia efa tezaina nareo atandatantaka aza mizatra hoe mba eto ambavaka rehefa veo moa tsy divavaka araiky tsara aza mizatra hoe mba eto ambavaka fa ianao misy ampiasao le tena lemanitra dia hitanao fanjakananao hitanao tsara mihitsy hay ty zany ty zany tena efa tena pino fotoana ny fanorenana fahazazana dia rehefa lasa reny dimy samy mijery toerana misy anao dia ozy Paoly amizay any amin'ny plaza korintianina voalohany toko fa telo ambin'ny folo
ao tena folo mbola zaza olo dia saina tahaka ny zaza nihevitra tahaka ny zaza raha teny tahaka ny zaza fa rehefa lehibe ozy izy dia zao nariko ny fahazazana mila mahatsara zany le falehibeazana zany a dia atsirovatena fa iala amin'ireny fahazazana amin'izay toetran-jaza rehetrarehetra raha malalako tsy maro be rehetra ny komentana voalohany fateny fa misy toetran-jaza be dia be eo olona ara-nofo dia miady ady problema madinidiko anatina fikamana anatin'ny fiangonana ny zaza matetika rehefa mpianarina miady ady foana reny zaza na am-piangonana na fikamana miady ady zaza fa rehefa lela lehibe sy vamo lehibe amin'izay miala amin'izany no hitana ny olona fa vamo lehibe sy raha lehibe tsy mpametraka olana tsony izy fa mpamaolana zay mpamaolana fa raha mbola ianao mpametraka olona na fikamanana miverena ny fahazazana fa mbola torasa mbola zaza ary manimba zavatra ny zaza manimba zavatra nitsy ny zaza fanao fonaasa sy mandontolo ny zavatra rehetra eo foana le ray amaneny manapona noho izany a fampirisian'ny olona mpampianatra anao dia zao manao fahasalamana mampoly manao fahasaola ny olona tsy mbola mahazo mandray andraikitra mihitsy marika tsara raha tsy efa mahatsiaro tena hoe iala amin'ny fahazazana midinga ny fahalehibiazana le avana na hoe lehilahy lehibe sy mpampibe iambara ny soratra masina ao amin'ny fahenina ny voalohany dia midinga ny fahataterana eniva aoka iroso amin'ny tateraka ianareo izy izy amaritra izy miala le zavatra madininy na hoe fahalehibiazana ara-panary avanao dia fidirana amin'izay eo amin'izany atao hoe sendry ny fanontonan'andriamanitra raha tsy efa miala amin'ny fahazazana ianao a tsy mahazo manontona amin'izao fotoa zao reo mbola zaza ara-panahy manontona filaza-tsara mitondra fiangonana tondra fiangonana mitondra fikambana mbola zaza tsy hainy koly mitondra ny olona anatona fiangonana satria zaza tsy hitany aoka misy problema dia niazy ny zavatra hafa fotsiny oan'izay dia tsy nijery fotsiny enteremy fotsiny izy ary zany mbola le toko tifirenetsypirana zaza ny akamaron'ny olona tonga ny asan'andriamanitra mbola tsy tonga amin'le hoe ariko ny fahazazana ariko ny fiatreretana zavatra materiely ariko rehefa ariko zany fa niady zava-panahy ny lehilahy lehibe zay hoe zava-panahy zavatra tadiaviny manahy zany ary zay tena tian'andriamanitra misy aperaka hoe le aokontana hoe rehefa lehibe aho dia nanary fahazazana mila mijery zany ianao zany dia tia ndraindraikitra rehetrarehetra androany aoko fantatro tsara mihitsy fa zany le karazany azo misy azy raha mbola tsy fantatro ao toerana misy ianao mbola olana tena teraka benao zaza benao la lehibe sy vavlehibe benao ozy izy any mety tosy tsy zaza ao ny fivavahana sao dia latsa raha vo mbola zaza zany nampanaovin'asan'andriamanitra dia ny fihebebola mipetraka ny fihebebola sy ny style mipetraka sy raha vo misy zavatra kety tena fiadiana tsy zaza ao ny fivavahana izy tsy mahazo amena ndraikitra mihitsy zany marika tsara raha mbola zaza am'izao fotoan'izao nefa tsy zany mantoantompo e mantoantompo dia ino ny zavatra ekatsika milaza fanoton'andriamanitra petraka latsaka amin'ny fahantoana zany eny ohatra tsy teny re fanoton'andriamanitra efa mitsakatsaka hoe ary misy fanoton'andriamanitra nitsakatsaka mahamelo le misy fanoton'andriamanitra nitsakatsaka tena avy de kary misy fanoton'divoky tsy azo klasena misy zany hoe fanoton'andriamanitra zany amin'ny fahantoana ohatran' zany dia manjary ataon'ny olona anaty sobika dolodolo efa satria ary misy fanoton'andriamanitra misoloko fotsiny makaratra sy mba teny zany miara vao mahita tena mifanohitra anaton'olona fiaina sy fanoton'andriamanitra io fa manala baraka le anaran'andriamanitra amena zany satria nahoana zaza manao asana ary misy ary mbola tsy teraka koa izy manao asana parapara rehetra tsy mateny dia zany zao hitantsika tabiazany eto firenetiana zany na izy teraka manao asa andriamanitra na izy mbola anatin'ny fahazazana
eo amin'ny rotinerdreo misy sakafo ilainao reo atao anatin'ny baiboly misy sakafo. Misy ny atao hoe ronono fanahy ary misy ny atao hoe vetikana. Misy ny atao hoe vetikana. Vetikana dia ny fananarana, ny fantsina, ny fampianarana, ny tena zavatra mampalelo azy dia zao. Raha mampianatra le toko fahenina ianao andininy voalohany. Nefa ao le misy fametran-tanana, ny batisa, ny fitsanganana mano, abdi mpianarana, nefa amin'izao fotoana antsika zao, rehefa mametra tsy mahazo mametra tanana misy raha tefa lehibe aho. Nefa dia zavatra abdi ary raha vao resaka batisa, fa metimety amin'izany fa tena rano izany. Nefa zavatra abdi mpianarana. Zavatra tsy tokony hametraka problème na fiangonana lehibe amin'izao fotoana zao mametraka problème amina batisa, mametraka problème amin'ny fametran-tanana. Zany ny zava-misy ranomarina zany mbola liany fahazazana fotoana. Zany ny zavatra misy eto amin'ny tena ary zany problème na kristianina rano amin'izao manambotra zao androany ianao tenitenanao mba tsy ho zaza itsony mba tsy ho zaza fa mba ho lehilahy lehibe sy lehilahy. Zay tena zavatra tian'Andriamanitra apetraka amintsika rehefa nalao karazana vastiso ao tamin'ny niany izy. Ampiarako anaty hoe inona avy ny sakafo mpanao mena zaza. Raha mbola teraka izy dia mena roa izy. Rehefa lehibe arakaraka zany ny sakafo mena azy. Rehefa lehilahy lehibe mbola le dingana anankiray ngamba mino amin'ny misy zany le dingana anankiray fa efa le manahaka ny Kristy. Ny dingana ataontsika hoe responsable na hoe leader. Dia Kristy zay kafiny hoy Paoly manafa ianareo tahaka ny anafiko ny Kristy. Manana fahasahiana ny teny hoe manafa raha ianareo. Manafa ianareo. Zany dingana tsy matsatsainy manafa tahaka ny anafako ny Kristy ho Paoly. Zany hotsika mitondra rehetrarehetra responsable. Zany teny tokony aloka manoka amintena manafa ianareo. Raha ianao no mitondro ka tsy manana zany fahasahiana zany mbola midira le amin'ny fikasa le ambany reo. Satria ny fitondrana ny asan'Andriamanitra tsy azo atao fitondrana asan'Andriamanitra. Eo tiako napetraka antsika hoa mba hahafatsika fotoanatsika foy kanefa nanjany aza mino afa afaka nijerentsika farafaratsy hoe afaka mijery teny antsika sika hoe ty zany aiza misy ahy efa araka zao namaraka tamin'ireo isatra vitsivitsy reo tokony fantatra. Misy sakafo fanahy ilaina, misy hetsika ilaina. Eo amin'izany hoe fitomboana ara-panazaza zany tsy maintsy misy hetsika araka namaraka taminareo hoe ny fivavahana kristianina dia miaina. Tsy mijanona ny fanateraka fa tsy maintsy mandroso rehetra mialehibe. Zay ianao vo afaka tonga amin'ny fanebiazana ianao vo afaka atao hoe mamokatra arapa. Zay ianao vo tonga amin'ny mamokatra arapana matotsika tsy mataona olona tsy ny fitoratenatsika mbola misy dingana lehibe. Fa ny olona tafiditra amin'ny fanebiazana arapana manintona olona ny fiainana. Mamokatra izy. Ary zany zavatra mila jerentsika mihitsy dia raha tsara ke tamin'andro dia zao tsy mba manao izy tena no aditsy fantatsy sakafo eo kanefa ny olona manaraka azy mihoatra ny dimy arivo. Ahoana no tonga zany dia eran-tanao anazy. Zay ravina no teny dia mpatsimo zaza intsony. Be loatra fampiarana ravina be loatra ny mamita mila nanao mahafa tsara hoe manana documente karazany anaty ianareo zany hoe etsika ino le misy any koa fa tsika mila mamahana zany. Tsy afaka mamotra fakapanao, tsy afaka mahantra, tsy afaka mokatra mihitsy anao fa tsy manaraka tsara zay cycle zay eo amin'ny fiainana. Faharoa avana dia tsika loravarana koa ny vavatsika fanetarana tondravatsika avako
ny sikreto. Mety misy manan-javatra mafesatra. Misy manan-javatra teny toko tafon'ny vaty toko. Rehefa nahita ny vaty hoe trano. Ary io teny io averina any anatintsika vaty. Io teny toko avaty hoe arika toko. Andeny inona no tiana ataoko tao. Androany zany mivavaka totsika. Sy mitsara gafotretrika fa zao mivavaka. Inona no tian'Andriamanitra mbo atao aminao androany? Araka mivavaka tsara. Inona? Dia anao no tian'Andriamanitra hiresaka aminy. Nambara taminao trano voalohany, nian'Andriamanitra. Nambara taminao, fa i Jesosy tsy niova. Fa androany izy resaka aminao mivantana. Inona no tiana ataoko? Tsara iaho saman-tanora zany. Matanetsika ny tompony. Mila manatona fahasahiranao alomelonao. Izao no tena Andriamanitra. Manana fahasahiranao izy. Manatona. Ny seza fiandrana fahasoavana. Ivavatsika zany zao. Anatona Andriamanitra. Raha natera tilainao, tsy fanora tena mandy. Tsy mitsaka ny tamay dia fanora tena tanora. Fa zao angataka zavatra ny tompoko zay sika androany. Mba ho fantatro mihitsy fa tena ela ho fantan'Andriamanitra. Za tsy mivavaka ao. Fa ianao manana zory ianao anatin'ny sezaten'Andriamanitra. Manana zory ianao. Zay rehetra mandrety afaka gaminao teny saky androany voasambany. Zao la marana teny. Manana zory ianao anatin'ny Andriamanitra androany. Zao teny ianao. Inona no tiana ataoko tao? Samba mana, tsy manana tonga dia nantonga isika Zao mitady amin'Andriamanitra antsika amin'ny adoto faraka adoto. Raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo tao zany. Rehefa iresaka aminy ianao, azo makakasatra be miaka sosity lista be dia be. Ray ihany toko mazava tsara fa rano toko mazava anao. Mazava tsara itsy zavatra fotoana rano. Manana fahasahiranao. Izay miatrika. Miady Jesosy tena hoentina anatrehana. Satria teny toko rano inona no tianao ataoko aminao. Io zay vaty hoe tsara. Ny mampahirata ny vaty. Fatany ianao. Dia tsy fitanana. Resamy zao raha teo. Manana fahasahiranao. Aza mivavaka raha tsy mino fa mamaly vavaka anao Andriamanitra. Aza mivavaka raha ohatra ka tsy inonao koa azonao hivaly vavaka eo. Aza sokafana ny vavaka. Fa malala baraka n'Andriamanitra. Raha inona kosa dia niteneny tompo ataoko tena ny fonao. Zao Jesosy ny tena ilaiko androany. Ataoko mazava tsara. Aza atao lista be dia be raha fa nyfantatra tony dia valy. Mazava tsara misy androany. Miafana zay napetraka aminao tao fandimidimy rehetrarehetra manabara. Fa nanatrika antsika teto foana ny tompo. Miteny rehetra zay mena antsika. Teto foana ny tompo. Ary androany izy tiana marina ny teniny. Fa i Jesosy io dia tsy miovo maty zay io ary marina. Ary tsy vita zany. Fa mahay zavatra rehetra izy. Jehovah Andriamanitra ny nofo rehetra izy. Mino fa eo koa manofo teny. Afaka manao samy magazy ianao izy. Nolo. Tompo miana. Aza manana tsara sy pagkatana. Mino fa mino azy. Ikaw. Manana siya. Ang kapit kayo na rin yung tirang nga tayo. Isulti ng mga maraming sinasabi ng mga ito. Ikalingan sila. Natin siya ang pinsisitsay. Nangat ka lang po. Pag kinatsak mo namis, nangat ka lang po. Okay. Para kayo anak kayo, sulti niya ito pinagaya. Yun na kayo. Sisa, kindalan pa sa mga naman ka. Sa imis, paswa ka na rin kayo.